Roli Mesia nidoboka ponjavonjy maika ny Tanora. Général Mamzara Jules nody mandry teny amin'ny Omi Soavinandriana. Ireheta ny ONE Antaninarenina tena vokatry ny court circuit tokoa ve? Talakamisy enina amby folo Jolay 2024 amin'ny kafaliana tompo-klasy tompo vavy no entina mitsidika ny tokantranonao indray atonga soa tanatin'ny ny fampalalam-baovany MBS amin'ny ity takariva ity ary izay koa no anasananao ampitiavana sy ampanajana hatrany anaraka ny fotoanantsika eto hatramin'ny farany tahaka ny mahazatra moa dia nitatitra makasika ny fivoaran'ny coronavirus eto amin'ny firenena no entintsika manomboka ny vaovao izay tanteriny Asin'Andriamalala eo amin'ny sariny Tahiriny Aina. Mampivarahontsana ny atotanisany voakandroany satria misy 10 be zao reny mony ainy ary 7 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa, ny ray avy any Antsiranana, ny ray hafa atao amin'ny faritra Atsinanana. 427 kosa ny tranga vaovao ka ny 337 tamin'ireo dia teto Analamanga avokoa. 20 tany amin'ny faritra Anosy, 4 tany Analanjorofo, 7 tao Fianaratsoa, 5 tany amin'ny faritra Atsinanana, 4 tao Maheva-Tanàna, 3 tao Arivonimamo, 2 ao Ambonilava, 1 tao Toliary, iray hafa tsy fantatra amin'ny toerana nisy azy ary 710 ny sitrana androany. 724 zany ireo efa voa sy mbola mitondra ny tsimon-karetina coronavirus eto Madagasikara ka ny 523 amin'ireo no mbola manaraka fitsaboana, 257 ireo efa sitrana, 280 ireo ahina ny ainy na ny atao hoe ao anaty forme grave, 320 ireo namony ainy. Fatranga mampalahelo no entina manohy ity vaovao ity. Nindaosy ny fahafatesana androany maraina tao amin'ny hôpitaly miaramila tany Soavinandriana ny Généraly Mamzara Jules fanadiadiny Jessica Miray sy Tahiriny Aina. Nody mandry androany maraina tokony tamin'ny 9 sy sasany tao amin'ny hôpitaly miaramila ny Soavinandriana ny Généraly Mamzara Jules. Nampiseho ireo soratra aretina momba ny COVID-19 ny tenany araka ny fanazavana ireo akaiky azy. Hatreto anefa mbola tsy nivaly ny fitiliana izay natao mba hahafantarana ny marina momba izao nahalasana izao. Voatendry ho ministry ny fiarovam-pirenena tao amin'ny governemanta ny Prime Ministre Jacques Sila nandritra ny fitondrany Filomarika Ravalomanana ny Généraly Mamzara Jules ny faha-4 ny volana Martsa 2024. Nitazona io andraikitry ny tenany hatramin'ny taona 2024. Anisan'ireo ny anso fitoniana tamin'ny raharabe fandriana varatra ny taona 2024 ity soja be ny faritra Sofia izay izy ihany koa ny filohany. Mirary fiononana feno ho an'ireo fianakaviana izay eto amin'ny ekipa ny MBS Madagasikara. Lafim-baovao afaka kosa indray dia voasambotra androany maraina teny amin'ny trano fonenana ny teny Ambolokandrona teny Roli Mesia dia ministry ny serasera teo aloha no sady mpanao gazety mpamakafaka politika natao famotorana teny amin'ny hôtel de police teny Tsaralalàna. Ny andinindininy vaovao tanteriny Nomen'Andriamana Misata eo amin'ny sariny Manora Andriamalala. Nitoboka amponjavonjy maika eny Antamora io arivo io iary Laurent Rahadjasson fantatry ny maro amin'ny hoe Roli Mesia, mpanao gazety no mpamakafaka politika, efa ministry ny serasera teo aloha ihany koa. 3 ny vezatra ny ampangana azy dia ny fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena, firaisana tsy kombakomba ary fanaovana hetsy-bahoaka tsy nahazoana lalana nandritra ny fiainona azy teny amin'ny fampanohavana Anosy. Ny maraina teo izy no nisambory mpitandro ny filaminana teny Ambolokandrona, nentina tao amin'ny komisaria central Tsaralalàna izy taorian'ny fisamborana azy ny maraina teo ary nirosy tamin'ny fisavana ny tranony teny Ambolokandrona ireo mpitandro ny filaminana. Nentina avy hatrany teny amin'ny fampanohavana teny Anosy Roli Mesia ny atoandro teo. Amin'ny mahasady mpanao gazety azy dia tonga teny atoerana ny avy eo anivon'ny olafitry ny mpanao gazety. Tsy misy diran'ny asa fanaovana gazety ilay anenjehana azy. Saingy mampanao gazety azy dia mijoro no lafitra miaraka amintsika mpanao gazety manara-maso izy raha teo tsy naka-pisolo vava hiaro azy tany amin'ny polisy mpanao famotorana fa nangataka izy ny anatrehany ny
Folohan'ny lavitry ny mpanao gazety sy ny fanaovana famotorana azy. Mariako fa nizotra ara-dalàna ny famotorana atao anatin'ny fanajalan'ny lalàna rehetrarehetra. Fa ny mampieritreritra fotsiny nefa ho lavitra dia hoe ao anatin'izao confinement fibohana zao ve misy endry zavatra ohatr'izany. Tsy hoe miandry ny confinement ho vita vao manao ny asa ny mpanao famotorana sanatria tsy manana ny adidiny sy ny andraikiny izy amin'izany. Fa mampieritreritra ny zava-misy ankehitriny, mampieritreritra satria tao ao zay misy mpanao gazety maromaro mitratra ny zavatra tahaka izao. Zay mahatonga any amin'ny joreto zay tsy manana droit hiteny na hiaro azy fa noho izy nangataka ny fanatrehana iny famotorana tonga eto zay satria izy mpanao gazety. Noho ny amenara-pahasalamana dia tsy miasa ny fitsarana, tsy mbola fantatra noho izany ny datin'ny fitsarana azy. Fa anisan'ny vaovao nisongadina sy nanaitra ny maro ny firehetan'ny Office National de l'Environnement na ny ONE teny Antaninarenina teny. Tonga teny an-toerana nanaraka akaiky ity vaovao ity moa ny namanay ny Zavandrema Efa sy Mathieu Prasy. Nanaitra ny maro ny zava-nitranga teny Antaninarenina noho ny fahamaizan'ny foiben'ny ofisy misahana ny tontolo iainana na ny ONE. Tokony tamin'ny valora sasany teo afo be mijoalajoala ny tazana. Nanaso sarotra ny fivehezana ny afo. Efa tamin'ny 12 alina tany ho any mantsy vao tena azo lazaina fa voafehy ny afo. Izany dia noho ny avon'ny trano sy ny fitsokan'ny rivotra teny an-toerana izay nampita traingana ny firehetana. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana nentin'ireo mpamonjy voina namono ny afo. Sarotra ihany koa ny tsy fahampian'ny rano. Fa ohatran'ny teo ohatran'ny mbola sy dia tena nanama mbola sy dia tena nitera be ohatrana fa ana dia zao ohatran'ny efa lasa anina be ilay ohatran'ny tsampy le rano zany fahitako anazy. Tsy haiko na le rano ny tsampy na ana ohatran'ny pompier koa ohatran'ny vitsivitsy. Ty tena nanao zay azo natao le pompier fa tsy voafehy mihitsy zany. Hitako mihitsy ny départ'n zareo teo fa tsy voafehy. Na le rano ary na le tuyau-n'ny pompier jereo paritaka te ambany fa tsisy tonga any an'ilay zavatra ilaivana azy. Tsika rety amin'ny ville ety mbola mananatiny ray ry zareo zay vao afaka mahazo rano kelikely. Hitatsika amin'izao koa fa mana rano be kely le zavatra zareo tsy tonga tsara an'ilay afo dia zay misy dia mampalahelo be le izy zany satria raha se ty an-tanàna lehibe tsika ary ohatr'izao dia ahoana zany rehefa any ambany tanàna any ohatr. Mbola barainga hatreto ny mety ho antony nahatonga ny loza. Ny any fantatra dia tsy nisy niasa efa andro maro ny mpiasa ao amin'ity iviterana ity satria voalaza fa nisy mpiasa voan'ny Covid-19. Akoatra izay dia mampanontany tena ny maro ihany koa ny fisian'ny teny mita avy amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy fa nisy nisoloky ny anaran'ny ministra ny tontolo iainana ary mampiasa izany anarana izany azahoana vola. Io fisolokiana io dia mampanantena fa hanome fahazahoan-dalana hitrandraka azo sarobidy sy ny sisa. Ny nina natao sa ara-teknika no antony fahamaizana. Ny postra ihany koa dia efa may ao ambadika ny direction générale ny postra. Tsy maintsy isy moa zany ny fangatahana enquête satria araka ny fantatsika andro alina ny administration ny bureau-mpanjakana mihidy dia tsy dia mazava loatra tsy afaka miteny zany tsika zao hoe inona ny zavatra nitranga fa tsy maintsy ny fanadihadiana no ahafantarana. Vosikajy ho isan'ireo vaky eto Antananarivo ity foto-drafitrasa ity. Ity trano ity dia isan'ireo trano manamarika ny fiafaran'ny taonjato 820 sy ny fiatombohan'ny taonjato 20. Io ihany koa ny radio nasionaly fahiny. Mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany mikasika an'ity fahamaizan'ny ONE tetsy Antaninarenina ity dia nitondra ny heviny ihany koa androany teo anivon'ny Rodiben'ny Mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM ary nisy ny lahaten'izay nataony manoloana ny mpanao gazety ny MBS teny amin'ny QGB lera teny Germaine Menjanahary sy Tahir ny aina. Omaly tokony ho tamin'ny valora sasany alina dia nirehatra ny foiben'ny Office National pour l'Environnement na ny ONE. Ny ONE izay rafitra mamoaka ny permis environnemental. Iray amin'ireo taratasy ilaina mialohan'ny isokafan'ny orinasa na ihany koa ho an'ny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany. Raha ny vaovao azo anefa dia efa nahazo fampandrenesana tamin'ny alalan'ny mail ny mpiasa tao amin'ny ONE ity andro vitsivitsy lasa mba tsy hisy hamonjy ny toeram-piasana taorian'ny fisian'ny mpiasa tao aminy izay vao marina fa voan'ny Covid-19. Maneho ny heviny manoloana ity zava-misy ity ny teo anivon'ny RMDM. Misy tandrefaka avy eo anatiny sa inona ny mahatonga zany alina koa nefa n'izy no may tsika nefa misy couvre-feu raha olona avy ety velana andeha andoro azy
mety raha ny ao anatiny ao mety tsy fantatra fa zahay fotsiny dia malahelo sy misintona ny sainy rehetra hoe ao daholo ve ny dossier mikasika ny bois de rose ka hitadiavana fomba hahatonga lavenina n'izany dossier zany. Akina aminareo tompon'andraikitra zay hanao fanadiadiana mba hahitany marina ary hahitany rarina. Mbola mampametra-panontaniana ny maro tanatin'izao vonana azo ny ONE izao ny fisiny ty teny mita ity sy fampandrenesana avy amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Nambara mantsy fa misy olona misandoka ary milaza fa afaka manome fahazahoan-dalana afahana mitrandraka azo sarobidy sy ny maro hafa ihany koa. Mety misy fifandraisany amin'ny ilay famaizana ve? Andrasana ny toy ny fanadiadiana. Fa manoloana ny fanaisana fanapahan-kevitra sy ny fepetra izay nataon'ny fanjakana ny amin'ny fiatrehana ny Covid-19 dia nisy ny fanadiadiana izay nataon'ny mpanao gazety ny MBS momba izany androany. Germaine Menjanaro mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny tahiriny aina. Mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondrana fa tsy fampanantenana fotsiny ihany ny vahoaka malagasy manoloana ny ady amin'ity aretina coronavirus ity. Tsy ny fanampiana ara-sosialy fotsiny fa zava-dehibe ihany koa ny fanampiana ireo fitaovana hitsaboana ireo marary. Raha ny antotanisa voaray mantsy no anaovana kady tsotsotra dia mbola lavitra ny lalana olalovana amin'ny ady amin'ity aretina ity. Raha ho an'ny tranga omaly fotsiny dia mahatratra 220 ny tranga vaovao. Isika nefa tsy mbola navita fitiliana atrenanivo ny fokotany akory hatramin'izao. Raha ny fanazavana azo avy amin'ny fitondram-panjakana dia marary miisa 200 no zakan'ny centre de traitement médical eny Ivato. Ilay vontokanana tamin'ny fomba manetriketrika. Raha toka 200 no zakan'ny LTP Alarby ary 200 ihany koa no zakan'ny stade annexe Palais des Sports Mahamasina. Etsy andanina nefa dia miisa 10 ireo extracteur d'air na faratsika. Raha 100 ny fentry ny fiabony ny fitiliana ny eto Antananarivo dia mahatratra 700 izany. Izany hoe amin'ny olona 100 tiliana dia olona 70 no voa avokoa. Raha toa zany ka misy olona 10 no tiliana dia ny 4 amin'ireo dia voa avokoa raha ataony kaso tsotsotra amin'ny antotanisa mivoaka isan'andro. Araka ireo dia mbola sarotra ny fifehezana ity aretina ity. Manampitrotraka ny tsy fahampiany ireo toeram-pitsaboana manaraka ny fenitra, andraisana ireo marary, andrasana ny tena fandraisana fepetra sy andraikitra ataon'ny fanjakana fa tsy mionona fotsiny amin'ny karazana fitokanana fototrafitrasa izay hita fa tsy mahavaolana. Ny avy eo amin'ny antoko monima izay tarihany Andriamatoa monja Roindefo zafy tsy mivaly izay Premier Ministre teo aloha tamin'ny androny TT Zamita nitondra ny heviny momba ny zava-misy eto amin'ny firenena izy ny amin'izao fitantanana ny crise ny Covid-19 eto izao. Asin'Andriamalala sy tahiriny eny mitatitra ny vaovao. Miamletika amin'ny lafiny rehetra Madagasikara amin'izao fotoana izao, indrindra amin'izao fotoana ny crise ny coronavirus izao. Mialalana toy izany ihany koa ny fahantrany vahoaka malagasy. Sainga mpitondra fanjakana dia variana mirendrarendra sy fampanantenana lava zao. Efa miatra manaina ary efa miatraika amin'ny aty vilany tsirairay mihitsy izao crise lalina izao. Tsy vita fanjakana irery mamaha izany. Fotoana izao ampisehoana ny tena fitiavan-tanindrazana marina ka ampisehoana ny firaisan-kinam-pirenena eo amin'ny vahoaka malagasy. Azo atao tsara ny mandrafitra paikady maika hiatrehana ny crise lalina ankehitriny kanefa mitaky fahavononana ho tia-tanindrazana izany ka ahatsapahantsika fa antsika rehetra i Madagasikara fa tsy misy ny atao mpisitraka fotsiny ary ny sasany kosa ho marefo ara-piaina ka raha sendra loza toy izao dia mifanometana. Vonona ny tena vonona izahay avy amin'ny antoko monima hifampidinika na amin'ny mpitondra fanjakana izany na amin'ny mpanohatra izany hiarovana ny faharendrehan'ny Madagasikara. Efa maro izay mpanao politika nanao fiaraha-miasa sy miantso fifampiresahana tamin'ny mpitondra fanjakana izao
saingy tsy mbola misy atreto nyfahavonona mpitondra fanjakana momba izay. Maro ireo be antitra no tonga naka ny fisitrondronono ny teny Antaninarenina teny androany. Misedra olana lehibe anefa izy ireo ny amin'ny fakana izany. Fanadihadiany nory fitiavana rindratsara ny Mathieu Prince. Mitaraina ireo be antitra aka ny fisitrondronono amin'izao vokatry ny tsy fisian'ny fandaminana matotra mikasika ny olan'ny fitaterana. Mampalahelo anefa ny mahita azy ireo indrindra ireo sahirana ara-pivelomana mandeha an-tongotra. Anisan'izany ireto mpivady efa nahazo taona ireto. Eo ihany koa ity ramatoa efa lehibe 70 taona ity nandeha an-tongotra niainga avy any Fenoarivo namonjy teny Antaninarenina. Izy ireo ihany no nisafidiny aka ny fisitrondronono. Mbola olana goavana mantsy ny fikarakarana ny taratasy raha toka olo-kafa no irahina. Le tomobile tsy misy mihitsy zao ny olana nefa ny tena fa mba lehibe ihany ny tena. Dia mipirony nakaina zao vao tonga tatina dia zao hoe vola izy dia zao fa fotsy be ohatran zao. 70 taona latsaka roa tsy misy fa dia tongotra fotsiny dia atongavana aty mba andrasana amin'ny pension satria dia hoandrano fa tsy misy tsony hoandrano dia mba itiana tenaina dia mba lasa mitsoka ny tena fa hoe fa 7 tena enjana mihitsy ny tolona mahazo atsika nytika maty fa tena nainaina voavoaka amin'ny nainaina ny taranaka ninona dia parsio keliko zao ve mbola zarazaraiko kely hoan'ny zanako dia fa za efa tsy manambady tsony efa manano tena satria ny ankizy tsy mananasa ny ankizy. Dia tomobile tsy afaka mandeha mihoatra amin'ny province sy ny commune any tena manahirana anay dia mba ambaloka any amin'ny fanjakana io hoe le famoivoizana ambany passeportn'le olona any tadiavina tsara fa tonga dia atao ny any tsy miakatra ny aty tsy midiny fa ambolenay zao maty any ambanivohitra any dia angalan'ny olona fotony tsy misy andananay mandeha makany any atao abily so za efa polo-kapoka zao very fotony any lizy vary koa any atambaly any very fotony any lizy mananakizy misy zavokely eo misy zavokely anankitelo dia midadany ndraiky aty kambotokely tamin'izay zay tsy mba mahazo fanampiana nefa ny be dia be ny olona mahazo nefa zay tsy mba mahazo eny anay zao zay no olana tena tsy mahazo nefa le kambotokely dia tena hita hoe tena mitolona le dadany zay nefa efa nisoratra nefa tsy mahazo mihitsy. Efa nisatrano ny fivoriana ny arahany filan-kevitry ny minisitra teo aloha mikasika ny resaka fitaterana ary mbola nitoy androany saingy tsy hita akory izay vahaolana. Misy amin'ireo commune no nanokana fiara ho an'ny be antitra ao aminy toy ny tao Sabotsina Mena saingy Ankavitsiana no manana fahafanany amin'izany. Niezaka antady ny tompon'andraikitra tao amin'ny trésor public malagasy izay androany angataka fanazavana mikasika ny resaka fitaterana ireo be antitra sy ny fandaminana ny amin'ny fakana ny fisitrondronono saingy tsy nisy afaka nandray anay. Voalaza fa service minimum no misy. Ny mpiasa ihany no mivezivezy eny antoerana. Tambidalaka le ireo mpivarotra eny amin'ny boriboritany fahenina eny Ambohimanarina eny amin'izao fotoana izao satria dia tsy misy ny vahaolana matipaika avy amin'ny fitondram-panjakana izay amahana ny olana fitadiavana setrain'izy ireo efa naharitra fotoana maro tao anatin'izao fihibohana izao. Fanadihadiany Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Tafalatsaka anaty fahasahiranana tanteraka Madagasikara amin'ny ady amin'ny Covid-19 tsy mifanaraka ny fepetra sy ny lafiny ara-tsosialy. Maro ireo mpivarotra no manao antsoavo. Isan'izany ny etsy Ambohimanarina izay nampitondra teny ny filoha lefitry ny RMDM. Zay fepetra raisy ny fanjakana zany dia hoekendry zareo fa avela fotsiny varoka izy fa tsy misy na ny hoaniny na melomana ny zanany le zavatra tokony hamelomana ny zanany io sakanantsika tsy avela. Mahavelo taraina ny mpivarotra eny Ambohimanarina ihany koa ny ataon'ny mpiasan'ny commune azy ireo. Misy afetsena ihany koa ny ao anatiny avelan'ny mpiasan'ny commune ivarotra izy ao anatin'ny adiny ray hakana tike rehefa azondry zareo ny tike roanandray le olona tsy mety tsy mety ary tsy mahasoatsika. Fa ao anatin'izao vanim-potoana ny fiboana izao dia nahazo vahana ny fandravana trano izay lazaina fa fanoherana ny fananganana fotodrafitrasa toy ny teny Andranombevava teny. Nanao fanadihadiana teny antoerana moa Inoro Fitiavana sy Mathieu Prince. Mampalahelo ny zava-misy ety Andranombevava trano fivarotana anjoro an-taonany ary mamelona tokantrano maromaro tao anatin'ity tamboho-be ity no voalaza fa narodan'olombitsy. Vokany ny tombo indray ny tsy anasa. Mangataka ny sy ny mangarara amin'ity toe-java-misy ity ny mponina voakasika. Ny filazan'ny zareo mifoko tany lazain'ny zareo fa ny commune ny tany
nipetrahanay teto tamin'izao fotoana aloha nisy tompon'ilay izy fa zay fivadihan'ny taratasy ny tany amin'izao sy ny karazana zany tsy fantatray hanina ho an'ny olona raha tsy maninona raha manana zavatra ho anaovana zordira izy a maninona raha zaraina ho an'ny vahoaka ilay izy inona mifako arin'ny olona eo ny hoaniny ara tsy misy maninona raha manana zavatra ho anaovana zordira izy a maninona raha zaraina ho an'ny vahoaka ilay izy inona mifako arin'ny olona eo ny hoaniny ara tsy misy ny fangatahana dia hoe aleo le olona mba hiasa fa tsy hoe niasa kely efa mba ataon'le olona asa tanana ny fivelomany a mbola ho asorina amin'indray voatonona ao anatin'izao raharay ady tany izao ny solombavam-bahoaka naivo raoldinina nantaninay ny eviny ka namaly anay tamin'ny alalany SMS ny député raoldinina ka toy izao izany valiteniny izany tsy fantatro ary tsy misy idirako akory ny fisiany fandravana trano izany député ty fa tsy mpandrava-trano mivory ao azafady enjeny lalàna ny mpanaratsy olona sy ny mpamoaka vaovao tsy marina ny corona no olana amin'izao fa tsy ny fandravana trano ny fizarana sosialim-bahoaka izao aty amin'ny boriboritany fahadimy izao no vaovao nomenany mpanao gazety androany ivadika amin'ny tontolo ny fampianarana isika nampiantso mpanao gazety teny Ankatso teny androany ireo mpianatra eo ny ambaratonga ambony na ireo mpianatra izay mpikambana ao anatin'ny mafamia izay makasika ny olana sedrain'izy ireo ao anatin'izao amena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena izao njavandre maefa Andrakoto Malala manao fanambarana ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony talatalasa teo fa empotra ny volana martsa 2024 ny fidirana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny université izany hoe mandritra ny 7 volana no tsy misy fampianarana eny Ankatso manoloana izany indrindra dia nivoaka tamin'ny fahanginana ireto mpianatra mivondrona ao anatin'ny fikambanana mpianatra ambaratonga ambony avy amin'ny faritany Antananarivo miray na ny mafamia ireto ny ankamaroan'izy ireo dia avy any amin'ny faritra avokoa tsy maharaka intsony anefa ny eo am-pelantanana izay mba vadikely avy amin'ny ray aman-dreny zara raha misy hoanina noho ny fikatonany lalana takin'izy ireo nijeren'ny fanjakana vahaolana ho azy ireo ny angatahana eto zany a dia mba hanokafana ny lalana hodina io mba hodina any amin'ny tany misy anay satria 7 volana zany hitanareo tsara mbola ho ela be eto Antananarivo ny coronavirus efa miparitaka be a izay sarotra be ny hoe ny sansa tsy avondray ary nefa eritretiny hoe kely dia kely noho ny sansa mavo no hanina eto sahirana be anay manafatra vady satria ny transport tsisy mivola koa hatrany amin'ny ray aman-dreny hatrany amin'ny ohatra hoe ny sasany zao ny amin'ny faritra sasany tonga eto ny sandam-bola ny karamany mety ambany be dia tonga eto le izy atakalo amin'ilay hanina hoanina eto lasa ambany be dia sahirana be zay amin'ny fitadiavana zavatra hoaninay noho ilay fangatahana izay fandehanana mody izay niteneny namana teo raha ohatra ka tsy possible na tsy atao fanjakana na misy mpianatra tsy maintsy mijanona eto raha misy zay dia angatahanay ny sin'ny tosika ara-tsosialy fa mijaly tanteraka le mpianatra manampitrotraka ny fahasahiranana ny fiparitahany valanaretana COVID-19 eto andrenivohitra matahotra noho ny fahasalamana ireto mpianatra satria tsy misy tompona andraikitra misahana ny fahasalamana eny atoerana manaraka izay raha teo koa ny infrastructure misy aty aminay ndrehetra ngamba ny eo amin'ny samasipa indrindradrana efa mahafantatra fa tsisy mpitatana ny aty amin'ny croix amin'izao dia tsisy tompona andraikitra hitaraina an'izay raha sanatria misy marary ny io aretiny io ny tena tsy afaka mifamangivanga sanatriany zany mpianatra mety reny mety maty io sanatria dia zay zany ny tena atiny angatahana ele izy dia mba asiana koa zany le tompona andraikitra mitatana mazava le croix satria tsisy le izy ny fanazavana trany dia manjaka ihany koa ny alabotry sy ny trangana fanafiana amin'ny Tapiadina eny amin'ny Cité Ankatso ka anaovan'izy ireo antsoavy amin'ny tompona andraikitra tontosa androany alakamisy 20 jolay 2024 ilay famindrana ranom-panafody tamin'ireo fitaovam-pitaterana atao atampy-tanàna ny Tomasina tao fampitambo avao izay hoentiny namana mpanao gazety any Tomasina tanteriny Asin'Andriamalala sy tahiry ny aina mitoy ny hetsika fanondrana ranom-panafody amin'ireo toerana efatra ao Tomasina teneny amin'ny CPJS Soavita Mangarany faharoa malona ny faritra taloha Ambojafy mandritra ny 3 andro manomboka amin'ny 7 sasamaraina ka hatramin'ny 4 ary mifarana ny sabotsy 12 Jolay 2024 avy zao natsapa ihany ireto mainto milaly sy zanako Tomasina fa ady tambarana ny famongarana valanaretina ka tonga nanome tanana amin'ny alalan'izy ireo Tomasina mandresy ny COVID-19 mantsontanjona mahagaga sy mahatalanjona ao Tomasina ao dia tsy fahafehezan'ireo manam-pahefana manao hetsika toy izao kanefa hita fa tsy voazy ireo fepetra izay mbola ahitana olona mitangorina andalambe tahaka ity sary ao Ambalabe Tomasina ny maraina teo ity aiza ho aiza ilay ray metatra
milokaloka malona ny fahitana tahambany tatoato nefa ny mpikambana CRCO Tomasina kanefa sarotra mpanao gazety ny fahazahonana ny atotanisa mazava solorambavao feno avy amin'ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana anivo mifatra tsinanana. Avy amin'ny Tomasina isika dia ndeha ho any Morondava kosa indray vokatry ny krizy ateraka ny coronavirus eto amin'ny firenena dia velotaraina ihany koa ary misedra olana ireo olom-pirenena ao Morondava ao isan'izany ireo mpitarika posy fanadihadiana manokana izay nataon'ny mpanao gazety ny MBS ao Morondava Rina Rabeony. Taorinan'ireny fiapetra maro no raisina teto Morondava ireny dia ny mpitondra sikloposy indray amin'izao fotoana izao no mizaka ny tserany ainy. Fantatra mantsy fa tsy afaka mitondra olona mihoatra ny iray indray izao ny sikloposy eto Morondava na dia efa nisy aza ny famindrahana fanafody sy ny fandoavana vola ronjato ho an'ireny sikloposy ireny isan'andro. Mitaraina ary ny mpitondra sikloposy eto Morondava amin'izao fotoana izao mitondra ny fanazavana avy hatrany. Mpitondra posy eto Morondava seza olana tsiko manokana resaka fanonjanana fanafody isaka maraina angalana zay vola 200 eto zahay mpitondra posy mitaraina amin'ny tsy fitondrana olona roa hanakory ve zahay mpitondra posy zay mandoa versement 10,000 isan'andro miala amin'ny tompo-posy eo bisy mifanisika eo moa bisy maminja koronasa koa kanefa zay mijaly mihitsy amin'ny tongana pasazy ray ihany no andesinay kanefa pasazy olo-pivaly araka ny ten'le rahalahy teo zay tsy afaka andesinay teo olo-pivaly raiky avao ve andesinay. Fa eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia i Vietnam hatreto no firenena azo lazaina fa anisan'ny mahafehy ny Covid-19 tsy mbola nisy maty tany an-toerana hatramin'izao mamitina ny mety ho antoanton'izay moa ny lahatsoratra izay navoaka ny Le Monde tamin'ny omaly. Jessica Miray kosa no mitatitra an'izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny aina. Firenena tena mahantra ary firenena tena be olona i Vietnam. Izy ny firenena manamborona ny Chine. Anisan'ny mampitolagaga sy mampitsiriritra ny firenena matanjaka toa ny Frantsa, Italia, Espaina sy États-Unis ny fahafehezany valana retina Covid-19. Hatramin'ny 14 ny volana Jolay teo, tsy mbola nisy ny maty. 777 ny trangana Covid-19 voamarina tany an-toerana ary efa sitrana avokoa ny 700. Vietnam, ahoana tokoa ary nataony ity firenena ity anefa ny trangana Covid-19 hita voalohany tany an-toerana efa tany amin'ny 17 ny volana Janoary. Nalaky be ny fepetra ny raisin'ny fanjakana Vietnamiana. Ny 10 ny volana Janoary no nanambara ofisialy ny OMS ny amiana ara-pahasalamana. Ny 11 ny volana Janoary anefa efa nisy maty iray tany Chine. Avy hatrany dia niambina ny sisy tany ny Vietnam no savana avokoa ny mpandeha rehetra tonga tany an-toerana ary natoka-monina avokoa ny olona izay avy any amin'ny firenena tena ny ahahiny. Ny amafy hatrany ny fiambinana ny sisy tany taty amin'ny volana Febroary sy Martsa. Ary no idina tanteraka azy avy any amin'ireo firenena tena nahiny na dia nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny lafiny ara-toekarena azy toy ny fizahantany izay anisany antom-pivelomany imponina ny Vietnam. Ny 15 Janoary niara-niasa tamin'ny OMS i Vietnam ka avy hatrany dia nirosy tamin'ny fanaovana testa faobe. Ny farany volana Aprily nahavita testa 7,4 alina isan'andro i Vietnam. Avy hatrany dia naraha maso avokoa ireo olona nifandray tamin'ireo fantatra fa marary. 17 ireo centre natsangana isaky ny faritany, 700 isaky ny distrika ary 1,000 ireo toeram-pitsaboana. King ary entitra ny fanjakana Vietnamiana tamin'ny fandraisana fepetra anka vetivety ny fanakanana ny fianaky ny valanaretina. Mora no fehezina ihany koa ny lafiny ara-ekonomika satria vetivety ny fotoana ny fihiboana. Ireto izao ny antotanisa voaray ho an'ny tranga maneran-tany omaly fa 15 ny volana Jolay. 12 sy 740 sy iray alina sy 3 hetsy sy 13 tapitrisa ny olona tratra ny Covid-19 maneran-tany. Ary 20 sy 540 sy 7 alina sy 10 hetsy ny olona efa matiny. Tao Chine nahitana tranga 5 sy 7 alina ary nisy maty 270 sy 904. Tao Europa, 2 tapitrisa mahery ny tranga ary mahery ny iray hetsy no namony ainy. Tao États-Unis fotsiny no nahitana tranga mahery ny 4 hetsy sy 3 tapitrisa ary maty mihoatra ny 3 alina sy iray hetsy. États-Unis, Brésil ary Inde izao ny firenena tena voakasiky ny Covid-19 mafindrindra maneran-tany.
Fomba fiarovana amin'ity valanaretina izay mianaka eran'izao tontolo izao ity dia misy hatrany ireo olona izay mitady vahaolana hoentina hiativana amin'izany amin'ny firenena matanjaka any ivelany. Fanadihadiana Irina Fanirisoa sy Tahiriny Aina. Mafy nouveau coronavirus i Shankar Kurade teratany Indiana. Vokatra izay dia nanapa-kevitra ity mpandry raha 7 taona ity fa hampanamboatra masaka vita avy amin'ny volamena. 4 andro nanamboaran'ireo mpanao asa tanana ity arotava rakotra metaly sarobidy ity izay milanja 10 grama ary mitetina $4,000 na mahery kely 5 tapitrisa ariary. Arotava miaraka amin'ny lavaka kely be dia be manampy amiaina izy io hoy izy nanazava na izany nefa tsy azoko antoka fa mahomby amin'ny fiarovana amin'ny coronavirus izy ity. Noho izany dia manao fitandremana hafa ihany koa aho. Raha ny fantatra efa mahery ny 9 hetsy ireo olona mitondra ny tsimok'aretina COVID-19 any Inde amin'izao fotoana izao. Hoentsika manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao dia ity tonokaliny George Andriamanantena i Rado ity no hoentintsika ampitana ny fampalalam-baovao amin'ny tinana izay ihany koa izay mifandraika indrindra amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Rehefa misy zava-doza izay mitrangy eto Merina ka mandalo fitsarana dia izao no averimberina. Tsy azo afenina ny marina fa olazaina mpahantsorana saingy mahandrasa kely fefa atao mifamitorana. Io ny lapan'ny tanàna kila rava fanodorana fa izao ny tena re efa atao ny famitorana. Maty kora tsy mandrava tapidalana ny zorana fa izao ny tena re efa atao ny famitorana. Firehitra andafavaratra ny tenanao nangorangorana fa mbola izao ny tena re efa atao ny famitorana. Kila koa anaty rova tomany sika toratorana fa mbola izao ny tena re efa atao ny famitorana. Efa atao ny famitorana taona firy lasa zay fa nisy valiny mbare fa ny may dia tena may. Ireo izay fototry ny afo angamba tojo famitsorana any ka tsy nisy re ny vokatry ny famitorana. Raha izany ary no mitranga mitandrema koa ianao ry Ambotsirohatra sao mandady andray ny asan'ireo mpanambohitra. Tsotra kosa izao ny teny izay omeko anao ry Merina, aza dia mpiasa be manaiky foana mpandeferina. Rado. Zay tonkalony Rado George Andriamanantena zay ihany koa tompoka lasy tompoka vavy teo amin'ny rindran-tsary ny Tahiriny Aina no nentinay nanakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity alakamisy ity ankasitrahana feno moa ny fanarahanao ny MBS na andro na alina na eto na ny ampitan-dranomasina na eto antoerana ihany koa ny avy any amin'ny faritra ankasitrahana feno ny teknisianina sy ny mpanao gazety miara-misala hatrany fa ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray. Felomo tompoko.